dia fa miarabana rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne lakotsiny fa ity part 1 ny vidéo ity efa nataoko efa tamin'ny herinandro fa voafafa le izy dia tsy maintsy averina indray androany dia lasa partie 2 zany ity fa tsy partie 1 tsony amin'ilay malagasy Q&A raha ohatra ka nametraka fanontaniana ho anako atao amin'ny Facebook page de fan ianao dia ireto avy hatrany ny valiny. Ok, ny fanontaniana voalohany dia fanontaniana avy amin'ny Cynthia. Salut Michou, inona ka ny anaran'ilay fond de teint tsara be ireny dia inona koa no tsara analana azy avy eo dia rouge à lèvres koa mba mangataka conseil misaotra anao sahady dia misaotra anao nametraka an'ilay fanontaniana voalohany indrindra aloha fond de teint tsara be efa nisy vidéo efa nataoko miresaka ny fond de teint tiako indrindra dia ngambany manasa anao hijery an'izay satria zay ireo rehetrarehetra ireo zany ny fond de teint tiako indrindra ame exemple anao fotsiny eto zao hoe le L'Oréal Infallible Pro Matte io zao no tena tiako indrindra mihitsy vao nanaovako indray ity androany sy omaly dia tena maika lasa tiako tena tiako sady tsy mamoaka menaka mihitsy rehefa na mandritry ny 4 andro ary mandritry ny 4 ora ary ianao manao an'ilay izy dia tena contrôler an'ilay menaka tsara mihitsy izy tena tiako be mihitsy ity dia hoentina mila tsara hoentina mandeha mariage na mandeha andavanandro na mandeha miasa ito tsara be mihitsy ity L'Oréal Infallible Pro Matte dia ny manarak'izay dia ny Maybelline Matte and Poreless tiako tena tsara be mihitsy reto anankiroa reto mitambatra ny anaovako androany fa somary nataoko maimaika ny maquillage koa satria mbola misy vidéo anankiray izay mbola mila tokony ataoko dia tsy maintsy miazakazaka amin'izay aloha fa reto anankiroa reto zany Maybelline Fit Me Matte and Poreless dia L'Oréal Infallible fa manasanao hijery an'izay vidéo zay le vidéo fond de teint tiako indrindra ngamba ny titre an'izay avelako ao amin'ny description ao dia inona ny tsara analana anazy ny analako ny fond de teint dia ity Garnier ity Garnier micellar water le izy zany hoe inona fenenana ny anarany amin'ny teny frantsay tsy haiko fa efa kely sisy izy ity tena manala maquillage iray manontolo izy ity manala ny volomaso angamba tsy dia hainy loatra manala azy fa ny ankoatr'izay afaka daholo dia ny sensation koa ny feeling zany zavatra tsapanao vao avy eo ohatrany hoe efa nanasa tarehy mihitsy ianao fa tsy nampiasa produit fotsiny dia ity koa mahatsara anazy tsy voatery manasa tarehy rehefa avy mampiasa anazy fa tonga dia mandeha matory fanaoko izay matetika satria efa ala be foana vao afaka amin'ny film dia efa vizaka be vao vita le izy fa ity zany fanalako anazy azonao atao koa no manala ny fond de teint anao amin'ny menaka coco alaina fotsiny amin'ny tanana dia ahositra amin'ny tarehy manontolo akipy maso mazava ho azy dia efa avy eo fafana amin'ny servieta fotsiny servieta mando manao zany servieta mando sy somary mafana zany hoe mando amin'ny rano mafana fa tsy mangatsiaka dia fafana amin'ny fotsiny izy avy eo dia afaka le manao rano fotsiny indray ny tarehinao avy eo anasana anazy na mampiasa ny produit fanasanao tarehy ihany koa ianao avy eo fa mety tsara mihitsy izay indrindra fa mandritry ny andro ririna manome hydratation tsara mampamandimandina tsara ny tarehinao ilay huile coco na menaka coco dia rouge à lèvres koa mangataka conseil dia efa nisy rouge à lèvres ny ireo lokomena tiako indrindra efa misy an'izay vidéo zay ihany koa angambanareo somary vaovao no eto amin'ny chaîne dia mbola tsy nahita ny vidéo aoko rehetrarehetra na ny ankabeazan'ny vidéo aoko dia manasa anareo hijery an'izay avelako amin'ny description ao daholo ireo dia ngamba nomeko satria moa zany miresaka amin'ilay momba le izy ihany tsika dia omeko exemple kely fotsiny ianao eto ny lokomena tiako indrindra dia ireto ty raha ity zao avy amin'ny Burt's Bees izy ity dia ohatr'izao ny lokony tsara be le izy raha
en personne fa indraindray ohatra ny mampimebe le lokony amin'ny caméra tsy haiko hoe maninona de Bremen Berry ny anaran'izy ity de ty anankiray indray ity koa ty le zay nalehany ty zany exemple ray koa zany NYX Soft Matte Lip Cream no anarany zany hoe crème à lèvres douce et matte zay ny anarany amin'ny teny frantsay ohatra zao fotsiny ny pôzipôziny tiako be koa izy ty tsy de tena ty loko ty ny tiako fa le formula na le marque NYX Soft Matte mihitsy ny tiako de Monte Carlo zao lay menamena amin'ity de ty farany ty avy amin'ny Wet n Wild anaovako androany ity le izy ty le Mocalicious $1 fotsiny vidin'izy ity nefa tena tsara izy ty zany hoe somary malotoloto kely ohatra zao le izy rehefa tena ampiasana fa akoatr'izay tsara tena tsara be io produit io na io marque io zao zany fanoharana ohatra kely omeko anareo fa manasa anareo hijery an'ilay vidéo zay voalaza teo aloha ok de ny fantanina manaraka avy amin'ny Muriel enaky conseil momba ny volo makina de rovindry no anaovako ansa Madagasikara aky de anao mitapy fe de resaka volo makina ny lohamboloko matetika makina lava satria matetika koa volo ololy mora maina zay tena marina satria tsy tsotra iny fa ololy de elaela vao tonga le menaka avy aty amin'ny fotony avy aty amin'ny loha makany ambany any matetika ny ataoko de manao sérum aloha iny ataoko foana iny isaky ny manao volo de asiako sérum de ny tsara azonao atao koa manao masque ohatrany hoe ny tarehy rehefa mila fanampiana kely mila mandimandina kely mila ohatr'izany de manao masque de ohatr'izay koa ny amin'ny volo ny masque fanaoko de masque yaourt naturel tsisy tsy haiko aloha na tianao zany hoe yaourt fraise ve ohatra nataonao amin'ny volo fa yaourt naturel de ahositra amin'ny ambony volo iny zany afaka asiana koa aty raha ohatra ka misy ambony le izy fa ahositra amin'ny volo iny de miandry kely amin'ny 10 na 20 minitra de mandeha manasa loha ianao avy eo namandro ok de ny akoatran'izay masque yaourt zay raha ohatra mila naturel bebe kokoa de ny zavoka mety atao amin'ny tarehiny sady mety atao amin'ny volo azonao atao koa ny masque menaka coco fa atao amin'ny lohamboly fotsiny ihany fa tsy atao amin'ny aty amin'ny loha aty mihitsy satria lasa be menaka be ny lohanao na de sasana riny avy eo misy effet-any foana lay menaka coco zay ngambany amin'iny de araky ny lazaiko hoe misy mampiasa sérum de misy vidéo zako miresaka fikarakarana ny volo ihany koa any raha ohatra ka mazoto Muriel mijery azy de novena no anaovako ansanidavy mbola tsy fantatra mihitsy tena mbola tsy fantatro de raha ohatra ka makany Madagasikara de mbola anao mitapy indray raha ohatra ka voninareo avy amin'ny bonjour super rendu joli misaotra question s'il te plaît meilleur fond de teint base et poudre pour peau gras ok de ngambany iverina amin'ity indray tsika hoe L'Oréal Pro Matte sy Maybelline Poreless ireto tsara be mihitsy ny ho an'ny hoditra be menaka na hoditra mifangaro tsara be mihitsy indrindra fa ty Pro Matte ty tena tsara tsara kokoa amin'ty Pro Matte any mampiasa anazy amin'ny éponge na sponge mando de marque zany zay L'Oréal sy Maybelline base base resaka base ohatrany tsy ananako eto tsony le izy fa base tiako zaraina aminareo le Maybelline Baby Skin Poreless angambany asiako sary eto amin'ny overlay eto na ohatr'izany iny tena tsara sady manampy amin'le masokoditra ngeza loatra zany no mamy hydratation no mampamaina ny tarehanao zany manampy amin'ny fitazomana ny menaka tsy hivoaka aingana loatra de zay zany Maybelline sy L'Oréal ny tena tsara raha ohatra moa ianao ka hoe mitady somary lafolafo
le Too Faced Born This Way zao fampiasako fa mbola mila ampiasaiko elaela fa mbola tsy haiko. De ndresaka poudre indray a de ity Rimmel Stay Matte powder ity no tsara indrindra. Ity somary matevitevina le izy de tsara be zany le izy ampiasaina ho an'ny hoditra be menaka. Zany hoe rehefa vitanao ny fond de teint anao de apetraka eo ambony fond de teint ilay poudre mba hitazona le izy bebe kokoa. Ity zany tena hitako hoe tsara raha ohatra ka ho an'ny hoditra be menaka. Misy poudre izay koa efa fanaoko efa ela be fa fampiasako efa ela be avy amin'ny ELF fa mitovitovy amin'ity ihany ny consistency, mitovitovy ihany zany ny ilay produit mitovitovy amin'ity somary matevitevina de tsara ho an'ny hoditra be menaka. De izay Rimmel izy ity, Rimmel. Ok. De avy amin'ny ok, fantanina manaraka avy amin'ny Cathy. Merci pour les vidéos. Misy question tsotsotra momba ny teint. Produit pour peau mixte et tuto naked yeux marron, genre possible, merci. De tuto maquillage quotidien avec naked. De efa nataoko ito vidéo ito de efa hitanao le izy. De ina moa izy teo de iverenako kely indray zany aloha zany reto produit reto hoe ozy izy hoe mila conseil produit maquillage à prix raisonnable qu'on retrouve facilement au magasin, poudre, fond de teint, palette, etc. genre Gimme, Maybelline, etc. izy any tsara sy sisa. De angambany atoka de lazaiko hoe le L'Oréal sy le Maybelline Fit Me reo tsara. De lazaiko teo koa Rimmel koa tsara sady mora. Reo zany sady mora daholo. L'Oréal angamba lafo indrindra amin'ireo. Ankoatr'izay ELF ihany koa tena tsara be mihitsiny reny zany mora hita na ny Madagasikara raha misy ELF. Reo zany produit angambany azoko hoe lazaina zao de zao hoe reo no tsara. Wet n Wild koa tsara fa tsy fantatro na misy mora hita le Wet n Wild na tsy fa zay Maybelline, L'Oréal de Rimmel de ELF. Ok. Fantania manaraka avy amin'ny Malina. Ny hira malagasy maha na ilay ataon'ny youtubeur hoe la chanson qui de ito zany ataoko amin'ny vidéo manaraka mihitsy qui satria ohatrany somary intéressant le izy sady tiako hoe mivalapatra kokoa zany miresaka momba ny hira ity, mety hira ho anareo tapitapoka ary tsy haiko. De zay zany vidéo ataoko vidéo manaraka izy ity. Ok, fantanina manaraka ny mpihira malagasy tiany misy indrindra vavy sy lahy. Mpihira vehivavy tiako indrindra Ibodo. Efa hatramin'izay mihitsy ny Ibodo foana ny tiako. Be dia be mpihira vaovao fa ny tiako indrindra dia Ibodo. Lehilahy indray tsy dia misy hoe tokana. Tsy hoe olona mihira mitokana fa iambondrina zany tiako tamin'izako niala tamin'ny Madagasikara. Fa tsy mahay nihira ny vaovao intsony dia tsy haiko hoe zareo hoe mbola tiako satria de olona anankiray ihany le olona teo ihany no manontany an'ity fantany ity. Ny zavatra tsy maintsy atao indria alohan'ny hivoaka ny trano ka tsy mampahazo zay na raha tsy atao maquillage sa volo sa hafa. Sady tsy maquillage ny tsy volo. Ny volo ka azoko atao ohatr'izao fotsiny dia mivoaka ny trano zay mahafinaritra anahy ilay lava volo. Maquillage koa tsy voatery manao maquillage foana rehefa mivoaka ny trano. Raha ohatra ka hoe tsy manam-potoana mandro raha ohatra hoe nandro ny alina ny alohany iny na tsy manam-potoana mandro dia miborosy nify tsy maintsy ataoko, manasa tarehy tsy maintsy ataoko. Reo zany miaraka foana tsy maintsy ataoko dia manao déodorant. Fa tsy mikakindry hoe za hoe mpanao beauté dia tsy maintsy manao maquillage foana. Non, tsy voatery manao maquillage isan'andro fa rehefa karakara fotsiny ny tarehako dia zay. Ok, manana phobie ve ndry? Tsy manana, tsy haiko, ohatrany tsisy satria za sady tsy efa zatra an'le kadradraka any Madagasikara dia rehefa mahita kadradraka aty tsy mampanina anahy
any kalalao sy ny tariny koa efa mahazatra anahy tsy hoe tsy matahotra fa tsisy phobie tsisy hatreto aloha tsy fantatro ina ny teny mahafeny fomba fiakanjon-dry style classique ve sa rock sa tsy de hoe teny ray zany hoe za tia miakanjo confortable mampahazo aina za koa tia miakanjo classique sy tia miakanjo sexy zany hoe azo atao hoe sexy mama ohatra hoe sexy mama hoe mama sexy zany na hoe classy na hoe comfy indrindray reo afangaroko indrindray mandeha tsirairay fa reo telo reo zany tena zahako tena maizy anahy fiakanjoko ok zay zany angamba ty partie 2 ty satria ny ambony efa nivaliako tamin'ny partie 1 lasa misangoty le izy lasa manao volosy alosy arina fa tsy maninona fa tsy fantatrareo akory ary hoe zay raha tsy nilaza hoe zay no zavatra nitranga bon sairareo tsy de tena ilaza zavatra firy loatra tsony angambany fa efa lavalava ihany ty vidéo ty fa misy betsaka anareo rehetra mijery isaorako be deabe nareo zay nametraka fanontaniana tsy nisalasala fa nametraka raha ohatra ka mbola andray anjara ianao amin'ny Q&A manaraka de aza misalasala mametraka anazy eo amin'ny Facebook na amin'ny Instagram na YouTube na Twitter lazahoana fotsiny hoe atao amin'ny malagasy Q&A manaraka de ampidiriko any saitra rehefa de aminaraka indray ary filoma daholo de misaotra betsaka anareo nijeren'izay vidéo zay hatramin'ny farany raha ohatra ka tianareo le izy de aza dino manome j'aime na pouce en l'air aza dino ihany koa ny mi-cliquer eto amin'ny tarehiko boribory eto raha ohatra ka mbola tsy ny abonné tamin'ny chaîne-ako ianao fa tena zava-dehibe amiko tokoa izany sady manampy anahy be dehibe raha ataonao mahay mampoana le izy de eto ny vidéo manaraka